zany no atao hoe zanak'Andriamanitra satria efa natsofoka ao amin'ny Kristy ary Kristy mitantaratra amin'ny fiainana fa tsy midevoly na ny Satana mpamitaka mpiapanga mpangalatra. Ny ten'Andriamanitra izay anjarantsika an'io dia araka an'izay voasoratra ao amin'ny epistiliny Romanina toko 4 ny andininy 7 ka hatramin'ny 7. L'Épître aux Romains, chapitre 6, versets 3 à 7. Rehefa hita dia vakitsika menaran'i Jesosy. Tsy fantasinareo fa na iza isika no efa natao batisa ho amin'ny Kristy Jesosy dia natao batisa amin'ny fahafatesany. Koa niara nalevina tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesany isika mba ho tahaka ny nananganana ny Kristy tamin'ny maty tamin'ny voninahiny iray no andehanantsika kosa amin'ny fiainam-baovao. Fa raha nampiraisina tamin'ny endriky ny fahafatesana isika dia ho tahaka izany koa amin'ny fitsanganany. Fa fantatsika fa nitoetsika taloha dia niaraka nohombona tamin'ny hanimbana ny tena ny ota mba tsy hanompotsika ny ota intsony fa izay maty dia afaka tamin'ny bota. Ry Ray masina o manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy e Kristy Tompo. Niara nalevina tao amin'ny Kristy isika ka niaraka natsangana taminy. Roma toko 4 ny andininy 7 ka hatramin'ny 7. Raha tamin'ny taorinany tamin'ny fanekepinoana teo dia andeha pary ny eo an-tsaina mieritreritra Nisiana ny vava milaza apostolika ary hitako fa tonga dia naharaka isika ny amin'ny fanekepinoana teo. Niara nalevina tao amin'ny Kristy isika ka niara natsangana taminy. Romana toko 4 ny andininy 7 ka hatramin'ny 7. Raha mijery ny eo amin'ny sakramenta isika, ny antsika dia anankiroa, dia ny batisa sy ny fanasan'ny tompo. Misy ny fiangonana Luterana ihany koa manao ny telo ny asa, raisiny ho izy koa ny teny sakramenta, batisa, fanasan'ny tompo ary ataony koa ny amin'ny tely ny azareo sasany zany fa ny antsika le ao amin'ny anankiroa reo ihany. Io dia le fanatanterahana koa ny ray mahasakramenta sakramenta dia hoe didian'i Jesosy ary misy zavatsoa azo avy aminy. Didiany misy zavatsoa avy aminy. Raha mijeritsika ny any amin'ny Matteo toko 7 dia ny hoe ataovy mpianatra ny fenina rehetra amin'ny alalan'ny fanaovana batisa azy. Zany hoe sady didiany mba hatonga mpianatra no ananantsika koa ny amin'ny fahalalana fidirantsika ho mambrany amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy fantatra ao amin'ny tapany voalohany amin'ity Romanina toko 4 ity dia le ao amin'ilay ao amin'ilay voalohany sy faharoa dia miresaka momba ny amin'ny fahalalany ny famonjena, miresaka momba ny fahalalany ny famonjena i Paoly. Raha maty noho ny faotantsika Jesosy, setsin'izany kosa dia natsangana ho fahamarinana antsika izy. Afaka jerintsika ny eo amin'ny toko 4 ny andininy 15. Vokatr'izany
dia tafiditra amin'ny famonjena isika, zany hoe tsy nijaly teo amin'ny toerantsika izy mba hamelantsika amin'izao tsy misy fiovà zao, fa mba hitarehana antsika ho amin'ny fisian'ny fandresena ny ota sy ny fahafatesana. Tsy maintsy mitarika fiovana lehibe zany fandresena zany. Ny finoanan'i Jesosy Kristy dia midika hoe famantarana fa miaraka aminy sy mandray anjara amin'ny tsaikefany momba ny herin'Andriamanitra isika dia ny fandresena ny fahafatesana. Ankin'ny Paoly amin'ny resaka batisany famonjena eto. Ny batisa dia voalaza ao amin'ny andininy fahatelo sy fahaefatra ho famantarana ny fiarahana amin'ny Kristy sy ny fiovana mahery vaika eo amin'ny fiainan'ny mino. Mazava ho azy fa io fiovandanana vaovao eo amin'ny fiainan'ny olona iray manontolo io dia hadika avy hatrany ho fanapahan-kevitra isan'andro. Ary amin'ny 12 sy 14 ary amin'ny 14 ary zany. Ny tapany faharoa izay misy antsika eto dia miresaka ny fisiana vaovaon'ny olombelona eo amin'ny Kristy izay manomboka amin'ny fahafatesany ary mitohy amin'ny fitsanganana araka izany. Dia reto loha hevitra roa reto no jerevantsika. Voalohany, ny batisa no mampiditra ny olona ao amin'ny Kristy. Ny batisa no mampiditra ny olona ao amin'ny Kristy. Faharoy, ny fahafatesana sy ny fitsanganana ao amin'ny batisa. Ny batisa mampiditra ny olona ao amin'ny Kristy, ny fahafatesana sy ny fitsanganana ao amin'ny batisa. Ny batisa no mampiditra ny olona ao amin'ny Kristy. Ny hoe batisa arabaky teny dia manadio, manasa, manjomboka anaty rano ary tsy ajanona ao fa tsy maintsy avoaka mba hadio. Avy amin'izany dia miditra ny teny hoe avaozina, miala amin'ny loto teo aloha ary miditra amin'ny fahadiovana vaovao, miala amin'ny fisiana teo aloha miditra amin'ny fisiana vaovao. Io le andarantsika hoe ny nandova ny endriky Adama lay simba miditra amin'ny endrika vaovao ao amin'ny Kristy olom-baovao, miala amin'ny fiainana fisiana, miditra amin'ny fisiana vaovao. Mipetraka ny fanontaniana hoe iza ny manadio ao amin'ny batisa ary amin'ny fomba manao ahoana? Zao ny valy. Ahoana hoy ny Titosy 4:5 haitsika zay? Titosy 4:5 ao miredina mafitsika ary nara Jesosy dia tsy avy tamin'ny asa amin'ny fahamarinana zay ataotsika fa araka ny famondram-po kosa no amonjeny antsika tamin'ny fanasan'ny fiterahana indray sy ny fanavaozany fanahy masina, zany hoe asan'Andriamanitra miteraka ny olona taloha ho tonga olona vaovao. Asan'Andriamanitra miteraka ny olona taloha ho olom-baovao. Araka ny filazantsarany sinoptika na ny filazantsarany Mattio, Marka, Luka dia natao batisa Jesosy. Tamin'izany no nanambarana mpahibe maso fa natao batisa izy mba hahatanteraka ny fahamarinana rehetra. Mattio 4:15. Teo amin'ny batisan'i Jesosy io no ampiharihariana ny hitondrany ny fahotany olona. Misy fahamarinana tsy takatsy ny saina ny fanekeny Jesosy
hataony Jaona Batisa. Ao amin'ny Jesosy no hanesoran'Andriamanitra ny otany olona rehetra. Izy tondra azy ny lentoka tamin'ny ranony Batisa ary ho tonga olom-baovao maneho sahady ny fahafatesany eo am-pasana zany hisolo ny maro izany ary tsangana indray ho fahavelomana vaovao. Miteny Jesosy fa izay mino sy atao Batisa no marika toko 4:10 misy mpiandry toko 4:10. Ny Batisa eto dia tsy hafa fa fampidirana ny olona ao amin'ny Kristy lay nitondra ny fahotan'izy rehetra. Ny fisarahana misy amin'ny olona sy Andriamanitra teo amin'ny fahalovana na ny fahotanan'olovana le nandovatsika lay endriky Adama dia miharihary amin'ny fahotana sy ny fahafatesana. Izany dia rava ao amin'ny Kristy lay nitondra ny fahotan'ny olona sy nandresy ny fahafatesany. Izany hoe mihaona ao amin'ny Kristy Andriamanitra sy ny olona. Ny famonjena ary dia fampidirana ny olona ao amin'ny Kristy, mahazo anjara amin'ny filetehan'ny Kristy ao amin'ny ranony Batisa sy ny fahafatesany. Ny tsaikefan'ny olona sy ny tsaikefan'ny Kristy no mifamihina ao amin'ny Batisa. Ny olona maty ny fahotana sy Kristy mandresy ny fahotana no mihaina ao amin'ny Batisa. Ny olona maty ny fahotana sy Kristy nandresy ny fahotana no mihaina ao amin'ny Batisa. Aveliko indray, ny olona maty ny fahotana sy Kristy mandresy ny fahotana no mihaina ao amin'ny Batisa. Kristy miditra ao amin'ny olona ary ny olona mpanota miditra ao amin'ny Kristy. Tandremo, ny Batisa atao amin'ny olona dia tsy ilay Batisa natao amin'ny Jesosy izay mitondra ny fahotany hafa. Ny Batisa ny olona dia fampidirana ny olona ao amin'ilay vita Batisa nitondra ny fahotany. Tandremo, ny Batisa atao amin'ny olona dia tsy ilay Batisa natao amin'ny Jesosy izay mitondra ny fahotany hafa. Ny Batisa ny olona dia fampidirana ny olona ao amin'ilay vita Batisa nitondra ny fahotany Kristy zany. Araka izany ny hoe ny Batisa no mampiditra ny olona ao amin'ny Kristy dia tsy hafa fa tonga varavarana mampiditra ny olona ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ny Batisa. Ny fanekeny Kristy teo amin'ny Batisa ny Jaona no miseho voalohany vao ny fanekena ataon'ny olona ao amin'ny Batisa Kristianina. Amin'ny ritualin'ny Batisa dia Andriamanitra no manao ny asa fampidirana ny olona ao aminy fa tsy ny olona no mampidi-tena ao amin'Andriamanitra. Io la atao hoe sakramentan'ny fidirana. Aveliko kely, ny fanekena nataon'ny Kristy tao amin'ny Batisa ny Jaona no miseho voalohany vao ny fanekena ataon'ny olona ao amin'ny Batisa Kristianina. Amin'ny ritualin'ny Batisa dia Andriamanitra no manao ny asa fampidirana ny olona ao aminy fa tsy ny olona no mampidi-tena ao amin'Andriamanitra. Io la atao hoe sakramentan'ny fidirana. Ary ho tsaroantsika koa fa eo no nisian'ny fiviliana dia lay io angamba lay teneniny amin'ny teny frantsay hoe le diable est dans le détail. Ny kitikitihany fampiviliny eo amin'ny fampianarany finoana hiala amin'ny fiangona, hiala amin'ny finoatsika, any amin'ny finoana fototra
dia afindrany zareo ity fanaovana batisa ity, ka tsy atao batisa koa ny ankizy fa ny olon-dehibe. Dia fandavana an'io no nahatonga ny fiviliana koa nanomboka tsany amin'ny reforma, ka tonga atsaty amin'ireo evangelika amin'izao ora sy fotoana izao zay mitaky sy mampianatra ny famerenana ny fanaovana batisa. Ka ny fiverenana fanaovana an'izany dia ny tsy finoana ny asa ataon'Andriamanitra, fandavana, fa ny fieverany hoe amin'ny alalan'ny tena no andraisana ny famonjena, fa tsy fanomezana avy amin'Andriamanitra ka ny vily, ka tonga reo finoana maro samihafa zay niala tao amin'ireo fiangonana traditionnely zay miorina amin'ny fampianaran'ny apôstoly sy ny soratra amasina. Ny batisa no mampiditra amin'ny olona ao amin'ny Kristy. Fa ny eto amin'ny faharoa indray dia ny hoe ny fahafatesana sy ny fitsanganana ao amin'ny batisa. Any amin'ny epistilin'ny Korintianina toko faha 5:10 ny 3 ka hatramin'ny 5. Dao miaraka makitsika. Naran'i Jesosy, fanatolotso ho anareo ho isany zavatra voalohany indrindra ilay noraisiko dia izao: Kristy maty noho ny faotantsika araka ny soratra masina, dia nalevina ary natsangana tamin'ny andro fahatelo araka ny soratra masina, ary niseho tamin'ny Kefasy izy dia vao tamin'ny 12 lahy koa. Jereva ny tsara an'izany, Kristy maty noho ny faotantsika araka ny soratra masina, dia nalevina ary natsangana reto amin'ny andro fahatelo nanino araka ny soratra masina. Ny tapon'ny asa-pamonjen'i Kristy zany dia ny fietsehan'ny fahafatesana sy ny fitsanganany amin'ny maty, tsy ho an'ny tenany nefa fa ho an'ny olona rehetra. Fa raha nampiraisina tamin'ny endriky ny fahafatesana isika dia ho tahaka izany koa ao amin'ny fitsanganana, ka niara-nambolena fa fantatsika fa nitoetsika taloha dia niaraka nombona taminy hanimbana ny tena ny ota mba tsy hanompoantsika ny ota intsony. Fa fantatsika fa nitoesantsika taloha dia niaraka nombona taminy hanimbana ny tena ny ota mba tsy hanompoantsika azy intsony. Io lay sahala amin'ilay nanambarany Jesosy ny famelan-keloka ho an'ilay vehivavy mijangajanga rehefa noety ny mpisorona, rehefa hoety ny mpanora-dalàna teo amin'ny Jesosy ilay vehivavy, dia hoy Jesosy taminy ahoana hoy Jesosy tamin'ilay vehivavy? Le famelan-keloka ataon'i Jesosy nge zany teniko antsika zany, raha vehivavy voavela ny heloka ao, koa ny olona mandray ny famelan-keloka izany, miaina ny fiainam-baovao aoriana ny famelan-keloky ny Kristy. Io le nambarako malo hoe raha ny kristianina dia mila mandady sy milelaka mandady ny tongony vao mahazo famelan-keloka aminy ny olona, ary na dia efa manao an'izany ara dia mbola apodiny ihany hoe izao no nataony tamiko. Fa ny amin'ny Jesosy tsy mbola ny bebaka koa, tsy mbola dia efa notononiny taminy ny famelan-keloka, ary ny olona miaina ny famelan-keloka no miaina ny fiainam-baovao. Io no batisatsika, endrika vaovao no natsofoka amintsika, fiainam-baovao no entiny voavela heloka, dia ny fiaina ny fahamarinana, ny fiaina ny fahamasinana. Zany no atao hoe zanak'Andriamanitra, satria efa natsofoka ao amin'ny Kristy, ary Kristy mitantaratra amin'ny fiainana, fa tsy ny devoly na ny satana, mpamitaka, mpiapanga, mpangalatra, mpisoloky
io no mampahatsa ny firenena, io no mampahatsa ny kristianina, satria tsy misy fitiavana, satria tsy ao amin'ny Kristy fa ao amin'ny fitiavan-tena. Tsy velona miaraka amin'ny Kristy, mampandroso an'izao tontolo zao ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, fa mampandroso ny tenany, mamoky ny tenany, mihina ny ondry, manatavy tena. Ko mbola ora sy fotoana miteny amintsika indray ny tenin'Andriamanitra, hiainatsika ny fiainam-baovao ny voavela heloka, tsy ziriziry ao amin'ny fiainana tsy manjary, fa hiaina ny fiainam-baovao ny zanak'Andriamanitra voavela heloka, satria natsofoka tao amin'ny Kristy. Koa ity mety loha ity hitafiny tsy fahalovana dia Kristy Jesosy zany. Lay zanak'Andriamanitra marina ity no homboana ny solo atsika teo amin'ny hazo fijaliana, ny tiany dia mba hananatsika ny fiainana mandrakizay. Hoy izy zay manantona azy dia tsy mba ho laviny. Ho azy io anao zay vezara ny fahotana, vezara ny fiahena, vezara ny tsy fahatokena. Avy Jesosy dia hampiainatsika zany fiainany olom-baovao zany, fa hoy zay manantona azy tsy mba ho laviny, ary zay mangataka aminy hisotra amin'izany rano zany, omeny rano tena fiainana, hiboiboka ao anatiny ao. Koa tsy verin-dalana intsony isika, tsy verin-dalana intsony isika, fa hiaina ny fiainany zanak'Andriamanitra. Tiako ny manambara n'ity fanoharana ity, satria miteny amiko, mety tsy miteny aminareo fa dia averiko fa napotipotika avao koa. Gène ny zanak'Andriamanitra zany ve no natsofoka amintsika, dia tsy hafalantsika ve ny hiaina ny fiainam-baovao. Olona faharoa maty ny taloha, olona faharoa maty le Adama nolovana, velona ao amin'ny Kristy Jesosy tsika. Nandresy ny fahafatesana Jesosy, mpandresy koa tsika, satria le Andriamanitra tobotsika dia Andriamanitra mpandresy, nandresy amin'ny fahafatesana, ary zay manantona azy tsy misy ho laviny na ho fiaina na ho fiaina. Ka hivavaka amintsika, hangataka famindram-po aminy isika, hangataka ny fitarihany isika, hangataka ny fanahiny masina isika, mba hitondra antsika amin'ny fahafantarana an'izany asa-panavotana ny nataon'i Jesosy zany. Satria io le batizany napitsantsika tao amin'ny Kristy io dia mba varavarana zay nidirantsika amin'izany fiainana vaovao zany no hiainantsika manao amin'izany. Mihona aminy araka zany dia mihona amintsika ao ny fahafatesan'Andriamanitra, dia ny fahafatesan'i Kristy zany. Zany indrindra mahatonga ny Paoly milaza fa hoe ny fahafatesany no azahoan'ny tompony. Filipiana 2:1-7. Fa Kristy no antony hahavelomako, ary ny fahafatesana no azahoako tombony. Ny tombotsoa rehetra azon'ny Kristy teo amin'ny fahafatesana dia ny fitsanganana no antolony ho an'izay rehetra mihona ho aminy amin'ny fahafatesana. Ny fiadanam-po na fifaliana anaty dia maneho ny fiarahana mitsangana amin'ny Kristy. Tsy hafa izany fa ny fifandraisana vaovao amin'Andriamanitra ao amin'ny teny sy ny sakramenta. Tsy hafa izany fa fifandraisana vaovao amin'Andriamanitra ao amin'ny teny sy ny sakramenta. Voninahitsany ho an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina, zay aza amin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay.